Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ambatondrazaka tsy dia misy ato ny rano fa isan'andro manana ambatondrazaka ihany. Mitovy daholo ny vidiny ka. Ina ny mahatonga azy hoe mitovy ny toerana samihafa. Toerana samihafa fa ny vidiny masoko arina mitovy ihany ny vidiny nandraisana azy. Izay n'antony mantsy hoe ny vidiny tokony mety tsy hitovy satria samihafa ny toerana angalana azy, ny halaviran'ilay toerana. Tsy miankina amin'izay mihitsy fa ny prix-ny mitovy foana. Fa ny andraisana azy mitovy foana fa ny qualité-n'ilay toy fotsiny zany hoe mety misy hoe mahatsara azy hoe malafasomanina azy fotsiny mba fa tsara amin'izany zay fandraisana azy isan'andro. Le entana zao tsy manahirana tsony satria efa hafaniny andro. Efa nomboka hafaniny andro efa mivoaka ny entana zany efa mafana mantsy ny tongo dia ny andro dia mivoaka ny tondro zay. Manahoana ny fikatoanan'ny rano ve tsy ahina mety fahavisian'ny entana satria efa tokony manakaikaiky zao ny fikatoanan'ny rano. Ny rano mbola tsy dia mitsatona raha saina volana septambra. Mbola ana volana septambra ny rano vao mitsatona. Ianao zao malaky kilao hoe toy isan'andro? Eo amin'ny dimampolo kilao raha misy dia arakaraka le commande-n'le olona zany commande-n'le hitanao zao sahala ny ndraiky teo iny zao tonga dia efa commande-n'olona efa fixe isan'andro zany zao tonga dia ohatran'le arakaraka ny commande-n'le client zany. Fa inona avy moa zany le karazana trondro tena amidinao eto? Black bass aloha ty azonao alaina sary, trondro gasy, tilapia, rehefa trondro rehetra dia goho, karo, efa karazana Dia trondro. ohatrinona ka hatramin'ny ohatrinona ny vidin'ireo? Ohatrinona ka hatramin'ny Trondro ohatrinona? gasy zao 60 Ny kilo? un kilo, dia ny tilapia 50, black bass 70, dia ny gogo 45, carpe 60. Io zany tena mpanjifanareo. Sandendavola aloha ny avy any Ambatondrazaka, dia ny avy any Andohazo maromaro coopérative maromaro izy fa tsy haiko avy le anaran'ilay coopérative ny anana fa Sandendavola zany avy any Ambatondrazaka. Ny tena mpanjifanareo eto mandray karazan'olona hitanao Mandray vidy. vidy. Ay, Kilianareo izy. etsaka ny client haika arakaraka ny anaterana eny amin'ny sonoa rehetra rehetra ny amin'ny hôtely rehetra rehetra zao za mantsy zao fa efapolo taona mahery ary. Manahoana kosa nefa ny trondro ve mety misy foana mandavan-taona sa misy fotoana sisy iny? Trondro misy foana fa le hoe fangatsiahan'ny antso ny fifanana fotsiny misy foana aloha izy fa efa mivitsy ny vaventy amin'izao fotoana zao aloha hita hoe mivitsy ny vaventy. Dia manahoana ny vidiny rehefa mety sisy izy? Efa niakatra izy zao tena niakatra mihitsy eo amin'ny teo toy ty zao fa somary nidina kely ary ny tilapia fa teo izy efa lafo 60 aloha fa zao izy efa latsaka. Dia raha tsenan'le trondro hoe misy simba na salan'izany dia mety ihany fa ndraindray misy io simba any an-dalana any fa le rano zao le kanay azy tsy dia hoe miova fa le any an-dalana any zany efa misy simba dia ndraindray mba tsy hitanao ihany koa anatin'le entana rehefa manao letra izy. Fa ny anareo zao reto trondro tonga oviana zao reto? Trondro tonga oviana zao ny anareo reto? Vao izao mihitsy ka io mbola vao hitanao io zao vao avy nandany teo zao vao mandamina mihitsy vao zao mihitsy zao tonga ny tilapiasa. Dia izy ty ve tsy misy hoe rehefa misy ny entana rehefa tonga ny entana dia misy fotoana tsy mahalany anazy dia tehirizina sa hoe lany foana ny entana rehefa tsy lany izy dia azo tehirizina fa izy tsy tehirizina amin'ny frigidaire zay tsy mampety an'ity fa ny hazan-damamy tsy mety raha frigidaire. Nareo zao fantatrareo hoe trondro niakatra oviny tony tany anaty rano? Fantatra ka tonga dia fantatra hoe ity zao mety niakatra 3 andro na 2 andro fantatra. Izay 3 andro zay nefa tsy mampanina tsy mampiova ny... Raha tena glasy ny nasiany azy tsy manino fa raha vao frigidaire nataony azy na frigo dia tsy mety satria tonga dia ametrany dia fantatra izy raha vao frigo tonga dia simba zany izy raha vao frigo fa raha glasy alimentaire atao taminy na mbola herinandro ary tsy manino. Manahoana le resaka fivarotana trondro ity mety ihany ve le izy eo amin'ny fiainana hoe mety ny hatramin'izao aloha dia ny fiainako aloha dia mety hatramin'izao io na le mpiasako ny zanako sy ny amponako rehetra hatramin'izao dia mbola mahavelona aloha.